teny eo akaikinao hoe velany Andriamanitra ao. Ary fantaro hoe fa velo eo amin'ny tokantranonao koa izy. Ary ny Andriamanitra ao hoe tsy mba manao congé, tsy misy weekend, tsy misy pause, fa mikarakara mombanao sy ny ankohonanao. Amen. Afaka mipetraka tsika tsirairay avy. Iaraka ivavaka tsika alohan'ny teny. Raha ny sarobidra avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, tena faly sy misaotra anao tokoa izahay fa tena tsapanay zay Jesosy fa tena faly sy tena miavaka amin'ny fiainanay Jesosy miaraka aminao. Misaotra anao Jesosy fa tsy navelanao zay ho anisan'ny ireo olo zao toy zao zay variana amin'ny fiaina zay tsy mahafantatra akory izay ny hafarany. Fa zay kosa Jesosy no fahasoavanao dia fidinao izahay. No fahasoavanao Jesosy dia mbola anisany indray zay Jesosy no entinao hoe amfanatrehanao mbola ahafahanay foana Jesosy eo mahafantatra mombanao, mahafantatra ny teninao, mahafantatra ny lalina zay miafinao am-ponao. Mangataka aminao zay fa ny masino sakafo ny fo amam-pananay mba tena ahay andray ny teninao indray izahay. Ka oka Jesosy eo tsisy aminay tsirairay avy ireny no andatsaka tany ny teninao, fa ny teny rehetra zay ho afafinao androany dia ho latsaka ao am-ponay lalina ary hamaka ao anatin'ny fonay ary hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ahatonga anay Jesosy eo ho vavolombelon'ny anaranao masina eto amin'ity zao tontolo zao ity. Amin'ny anaranao mahery Jesosy eo. Amen. Mahafinaritra koa tsika rehefa mare vavolombelona ohatr'ireny fa tsarovy tsara fa ny témoignage no ohatrany hoe preuve vivante ahitany manodidina antsika fa tena marina ny tenin'Andriamanitra ary velany Andriamanitsika tsirairay avy. Rehefa mihaino vavolombelona ohatr'ireny tsika na dia tsy hoe témoignage tsika fa rehefa mihaino ny olona mijoro vavolombelona ianao dia tsapanao hoe ohatrany hoe tsapanao ilay zavatra niainana zavatra ohatran'ny niainana kokoa, tsy voatery mitovy ny situation, tsy hoe cas précis mitovy fa fantatrao hoe tena niaina an'izany koa niaraka tamin'Andriamanitra hoe tena nisy témoignage ary nisy zavatra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako dia afaka ho tonga kasika velona. Hitanareo izay nahafantarana fa ministera izay natsangan'i Jesosy dia tsy filozofika, tsy fampianaran'olombelona fa Jesosy mihitsiny no maniraka amin'ny mpanompony. Tsara tsara fa ao aorianan'ireny mpanompon'Andriamanitra izay moa averina foana rehefa atao amin'ny sekoly ny Ephésiens chapitre 4 ny 5 ministères tsarovy tsara fa ny fondation n'église dia avy any 5 ministères. Dia ireo 5 ministères ireo Andriamanitra mihitsiny nanositra an'ireo name capacité an'ireo mba hahatonga ireo 5 ministères ireo hananga ny fiangonan'i Kristy. Dia izay matetika madisy ny olona hoe tsy ny olona motra ny mahay mitory, tsy olona mahay miteny, tsy hoe olona nisy manifestation amin'ny don dia andeha hanangana ministère. Fa ianao mety afaka manana don fa raha tsy manana ny onction ianao izay nomen'Andriamanitra en tant que ministériel hoe nomen'Andriamanitra mihitsy ianao fidin'Andriamanitra hoe ao ambadika ao ilay ositra manangana ny fiangonan'i Kristy hanalabe azy. Ka io spirituel miafina ao ambadika ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny tena marina fa ny masina daholo mamola vola ny teny rehetra izay apetrany eo ambavan'ny mpanompon'Andriamanitra mahatonga izy ho tonga réel, ho tonga manifesté ao fiainantsika tsirairay avy. Misy fotoana ny olona hoe mandray teny fa tsy concret ao fiaina mihitsy ilay izy satria naneho fototra mihitsy hoe fototra avy amin'ny hoe antson'Andriamanitra ve tena napetraka Andriamanitra amin'ny olona iny mihitsy ve izay fonction zay capacité zay hoe ahafahan'iny olona iny mitondra ny ondron'i Jesosy any amin'izay tanjon'i Jesosy. Dia izay moa mampahery antsika misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy olombelona manatanteraka an'ireny ao fiainanareo tsirairay avy fa mpanompon'Andriamanitra dia olo ohatranareo tsirairay na izay koa arake mba mahaina zay dia tena faly zay no tena misaotra anao Jesosy satria ty fantatra fa tsy izay tsy iza ankoatran'Andriamanitra. Dia izay ny ekinantsika amin'Andriamanitra foana hoe tena misaora ianao amin'Andriamanitra isan'andro fa tena sambatra tsika manana anazy rehetra tena sambatra ary tsika tena izany zao récompense eto an-tany fa ny récompense mbola ny antsika zany assuré teny akaikinao assuré mombanao. Ny olona nitaintaina isan'andro ahoana moa zany ny apitso, ahoana zany raha maty, ahoana sy ahoana fa ny antsika ny point d'interrogation tonga dia misorana Jésus fotsiny. Ninona point d'interrogation fiainao dia soloa Jésus dia milamina ny fiainanao. Ninona mety problème ao tokantranonao soloa Jésus
dia milamina ianao avelo izy manao azy zay no mahatonga antsika hoe miadana tsika zao samy miasa ohatran'izao tontolo izao samy matory alina samy fo maraina samy mana mikarakara tokantrano samy ohatrany hoe manenjika zavatra be da be fa manina nefany misy différence ilay izy satria na les secrets ao anaty zay paix intérieure zay tsy anana raha tsy ho an'ny olona zay manana an' Jesosy raha tsy établi ao anatin'ny olona anankiray ny royaume de Dieu dia zava-poana vita ny olona tsirairay avy rehefa mamaky ny proverbe sy ny ecclésiaste moa dia nesaka tamin'ny pasteur ony zany izy tao nafaky maly dia rehefa nandinika namaky an'ny texte en Salomon dia izy raha tsy tao amin'Andriamanitra ty lehilahy ty tena saika lasa filosofy teto fa izy dia nandinika amin'ny fiainana fotsiny dia farany izy any amin'ny farany ecclésiaste dia niteny mihitsy hoe zava-poana ozy izy ny fiainana eto tany raha tsy manana Andriamanitra misy azany miteny tamin'izany ary mbola tsy nisy akory métro boulot dodo fa gaga nahita an'ilay verset hoe fiainan'ny olombelona ozy izy dia ohatra monsieur résumé fotsiny hoe se lever le soleil dia rehefa monsieur lever le soleil ozy izy dia mandeha amin'ny occupation izy ireo dia rehefa micoucher le soleil dia lasa mody izy dia matory dia miasa dia ohatr'izay foana amin'ny fiainana jusqu'an'izy maty dia finalement ozy izy en vain ozy izy vanité des vanités tia Salomon tenenina zany satria Salomon olona tena latsaka fahaolana niaina atao anatin'ny fahotana niaina luxure izy nanana vehivavy be da be izy nanana ny harena fa rehefa hita izy tsy nitoetra teo amin'Andriamanitra izy dia vanité daholo vanité ka ianao tsara fa olona miavaka ianao ny olona sambatra indrindra mety tsy ianao manana tôbila tsara indrindra mety tsy ianao manana vola be indrindra ny compte en banque fa ianao manan-karena indrindra sy miavaka indrindra sy na royaume de Dieu ao anatinao misy royaume visible ao anatinao misy ny paix justice dia l'amour déversé dans notre cœur zao tontolo izao mitaraina hoe personne ne m'aime tezitra lava frustré lava ohatra ny tadiady amin'ny olona rehetra ohatra tsy zaka antsony ny fiainana na mijery ny tavana fitahatra ary asy fa misy tezitra mihitsy vao maraina ny français moi je me suis levé du mauvais pied mais non nefa tous les jours tu te lèves du bon pied jery ny tavanao tonga dia créature merveilleuse de Dieu ny eo fifaliana lalandava miaraka amin'ny tompo za moa tonga antsika hoe na miasa tsy mahatsapa hoe reraka zany dia tena eo akaikinao tena sambatra tsika mila prendre conscience azay tsika isa segondra mihitsy sambatra tsika manana Jesosy aza mifantoka any amin'ilay zavatra heverintsika hoe ohatra mbola tsy mety fa mifantohanao any amin'i Jesosy hanomboka amin'ny fampianarana sekoly tokantrano atsika androany raha izitsika ny baibolitsika ao amin'ny 1 Corinthiens chapitre 12 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12 à 26 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12 à 26 rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps ainsi est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Terestigia, Utenua, Omni, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Fakina Menara Jesus. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église,
qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Zavatra ampianarana fanahy-masina antsika androany dia ny hoe ny tokantrano anankiray dia endriky ny vatan'i Kristy. Rehefa hatrizay hoe za hoe natsoan'Andriamanitra dia ny hoe nomineny ny établisseny hoe ianao no tiako hitarika ny sekoly ny tokantrano dia tamin'izy fotoana aho zay inona ary nitoriana amin'izany lava sekoly ny tokantrano resaka vehivavy sy lehilahy hono ary Jesosy hoe ahoana ary izany dia tsoroko anareo za alohan'iza hoe tenenin' Jesosy tavy amin'ny alalan'ny mpamolon'Andriamanitra zany hoe ianao no fidian'Andriamanitra hitondra sekoly ny tokantrano tena tsoroko anareo fa j'étais une épouse imparfaite dia tao ny zavatra nilatsaka voalohany tao tampoka dia hoe za Jesosy tena za tao anatin'ny tokantrano koa tsisy mandeha aminao mihitsy ka ahoana ary zany sy no ampianatra ahoana dia ny zavatra fantatry fotsiny avy eo rehefa nangataka izay tamin'i Jesosy dia namalana Jesosy hoe zange ozy izy tsy niantso ny olona marina moi nge ozy izy je suis pas venu appeler des gens parfaits fa je suis appelé des gens imparfaits pour les rendre parfaits dia hitanareo zay ny grâce tsy hoe mifidy ny critère tsara indrindra zay koa indraindray mahatonga ny fa jeune homme na jeune femme chrétien elabe zareo célibataire za tsy miteny anareo manambadia olokolom-poana amin'ny sisiny ny important izy ao anatin'ny valan'Andriamanitra izy manatahotra an'Andriamanitra izy fa ianao aza manantena mihitsy olona parfait na dia vadinao tsy m'existe za satria mahainao ary tsy parfait indraindray ohatra vehivavy manao critère be bandy bokosy bandy mahay bandy manatobile manana situation bandy satian'i Jesosy bandy be volo dia ianao endraso eo Paul raha zay ohatran'izay foana iny critère anao ohatran'ny hoe critère tena parfait tetavinao tsisy zany satria na l'église de Christ est vraiment imparfaite l'épouse de Christ elle est imparfaite zay mampatonga an'i Jesosy hoe misy ny fiomanana za mahatonga an'i Jesosy tonga izy dia tonga rehefa tera-baovao ianao fa homana ianao rendre parfait noho izy avy amin'ny alàna fanahy-masina izay manampy anao dia tonga parfait ianao avy eo dia nitokantrano koa ohatr'izay ianao indraindray mitako be ianao hoe ho parfait vadinao parfait zanakao parfait ihany na ianao propre hoe tsy parfait au devant Dieu fa Jesosy mihitsiny tokantrano zay zavatra hitako nampianaran'Andriamanitra na tokantrano ny terrain voalohany appliquenao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. C'est le premier terrain d'application. Au terrain de jeu vola hitanana ohatra ny ahoana foana moa zany takanao amin'ny baolina ohatra ahoana fandraisanao ny tenin'Andriamanitra ao tokantrano tsarovy tsara fa ny adversité tsy lavitra fa ho tokantrano ao na samy kristiany ary mivady misy zany dia eto Andriamanitra nampisehoana hoe tokantrano en fait ny tokantrano ambadiky ny tokantrano dia misy réalité spirituelle be da be mihitsy na resaka hoe ministériel ary Andriamanitra mampiasa ny fanoharana ny momba ny tokantrano foana zany mampatonga ny hoe tokantrano kristiana dia saripady mihitsiny ka raha ohatra ianao ka diso fondation ny deny ambelohana tahaka ilay nyteneko anareo teo hoe mahatonga l'église de Christ dans le ohatrany hoe tsy tanerin'Andriamanitra satria l'église est fondée sur de mauvaises bases tsy basé amin'ilay nanambo structure n'Andriamanitra donc zany koa ny problème ny tokantrano be da be laza fa kristiana na tsy kristiana azy tena basé sur de mauvaises fondations dia rehefa mitrangana ilay trano avy eo dia trano ratsy tarehy trano moramorodana trano vao misy kely ny tremblement de terre na tsy haiko hoanina kely ary dia efa tonga dia ohatrany tsy mandeha amin'loana satria na ny fondation mihitsy ny aloha mila jerenao dia androany tsika ampianatra antsika Andriamanitra hoe ny tokantrano kristiana ozy izy dia endriky ny vatan'i Kristy. Inona no mahatonga na miteny anareo hoe endriky ny vatan'i Kristy rehefa jerentsika tao amin'ny 1 Corinthiens chapitre 12 io dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe le corps de Christ est formé de plusieurs membres. Ny tokantranonao zany le mari lehilahy vavy ny zanakao dia io formé any famille dia io famille io no afaka raisitsika hoe corps du Christ dia au anatin'io famille io il y a plusieurs membres dia ozy ny tenin'Andriamanitra teo hoe le corps du Christ est formé de plusieurs membres dia inona nefa no anatin'ny famille misy membre de la famille dia ho ampianaran'Andriamanitra antsika eto hoe ny importance ny maniany hoe araka ilay nijorony sady be mpivavolombelona teo hoe misy samy manao fonctionny
dia Andriamanitra miteny mihitsiny ny eo amin'ny 1 Corinthiens 12 rehefa vakitsika tsara 1 Corinthiens 12 rehefa any an-trano dia vakio tsara nge io azonao secret be da be mihitsy nao avy ao anatin'ny tokantranonao any dia hitanao secret momba ministère momba ny église du Christ ho hitantsika eto ny avy amin'ny anarana zavatra mitsanga ao tokantranonao hoe manina ny église de Christ sasany misy ady ahoana tsy tafaseho mihitsiny le corps du Christ satria na tsy mifototra amin'ny structure nanamboaran'Andriamanitra azy dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe le corps du Christ est formé de plusieurs membres dia ny tokantrano koa il est formé de plusieurs membres manomboka any amin'ny lahy dia midina any amin'ny vavy dia midina any amin'ny tananakitsika izay ny zanaka dia ireo membre ireo tahaka ao anatin'ny corps du Christ samy manana fonction ireo ozy izy Paul hoe tokony tsisy manambany ozy izy nizaniza na anatin'ny membre du Christ na zay heverintsika fotrany kely sy bitika ny fisiny tsarovy tsara fa raha misy membre fotsiny iny anankiray iny dia tonga dia tsy mitsampy ny corps du Christ tsy complet le corps du Christ dia ohatr'izay koa ny ao tokantrano mety hoe Andriamanitra ny établira fa ny lehilahy lohany tokantrano dia ny vehivavy mila manaiky azy zany akory tsy midika fa ny vehivavy zany dia ambany ary dikan'izany fa vehivavy dia tsy important dia Andriamanitra miteny mihitsy différencieny mihitsy membre satria na manana rôle isan-karazany mba hatonga le fiara-miasa sy hatonga le corps du Christ tafatsangana dia ohatr'izay koa ny ao tokantrano zany mampatonga ny hoe ampanira mihitsy zany mieritreritra zany hoe mariage homosexuel satria na nataon'Andriamanitra misy ny différence mba hatonga le izy misy ahoana re zany plus moins mavita mamoaka zavatra misy tsy tena équilibre fa ahoana re zany ohatra manao puzzle ny puzzle dia forme samy tsisy mitovy fa iny forme tsy mitovy iny nefa ny avy eo mampiray an'le izy dia mamoaka an'le sary avy eo dia ohatr'izay koa ny zavatra vita amin'ny lehilahy tsy vita amin'ny vehivavy ary zavatra vita amin'ny vehivavy tsy vita amin'ny lehilahy mihitsy ny anatin'ny religion zao dia mieritreritra mihitsy hoe vehivavy tsy dikany satria mety tamiefa dia nanota vehivavy tsisy dikany tsisy importance raha ny rôle na vehivavy dia mpiasa ohatrany fotsy izy dia mitaiza fa raha tsisy ny vehivavy tsy tafatoetra le tokantrano izay namboarin'Andriamanitra tsy ho complet zany no mahatonga ny hoe niandry any Eva vita mihitsy Satana vao niditra tsehatra satria na mbola tsy tonga complet le corps an'le foyer any Adam raha tsy teo Eva dia le izy tsy tiany Satana mpitehana atao anatin'le corps ny tokantrano dia le mpivady mihitsy ny tiany mpitehana relation lahy sy ny vavy mihitsy ny tiany mpitehana fa rehefa azo ny manko ireo dia normal ho azy le taranaka avy eo hoe ohatrany hoe perverti tsarovy tsara ny ray aman-dreny izy izay mananjanaka fa ny fampianarana voalohany indrindra omentsika ny zanakitsika tsy le ampianarintsika tenentsika vavy fa ny fiainantsika za mampatonga amin'ny Paul miteny hoe ozy izy hoe imiter ozy izy Dieu votre père dikan'izany zany hoe ny enfant ny zaza dia ny zavatra ny aptitude amen'Andriamanitra azy voalohany dia ny imitation jereo tsara fa rehefa mijery kilalao anjatsika izay mbola mananjanaka kely zao comprendre za tsara rehefa mandeha any amin'ny rayon jouet dia be da be ny kilalao na imitation na zazakely cuisine satria izy mimité te ho lehibe ohatrany dady zavatra atao ny dada sy neny dia ny enfant zay ny aptitude amen'Andriamanitra toe-ponjaza hoe mimité zay lehibe eo amboniny tsika koa zao zanak'Andriamanitra zavatra tokony ao anatintsika zay le toe-ponjaza tediavin'i Jesosy hoe ta imité ny dada tsikitsika jereo tsara zanakitsika fierery raha manalaka izy atsika moi je suis comme papa Joshua zany izy taona farany vidanana peignoir zay izy dia eraky ny trano izy rehefa azo izy mbola tsy tao paster onjy eraky ny trano tonton regarde izy le peignoir comme papa dia na ceinture izy zay vao manana ceinture hatramin'izay miaina le ceinture comme papa ozy izy dia izy tena andray ohatra rehefa misy ana dia regarde je suis jolie comme maman hitanareo zay zavatra zay mila mitandrontsika ray aman-dreny inona ny image reflétentsika amin'ny zanakitsika tsika zao ndraindray mihevitra hoe tsika zao hoe mbola tsy tena instauré tsara ny sekolin'ny ankizy fa apetrakitsika amin'Andriamanitra zany zao dia afaka jeune ataontsika anatin'ny sujet anatin'ny jeune hoe élargir tentetsika mitatra ny tentetsika amin'ny resaka structure miasintsika structure ho an'ny jeune ho an'ny enfant dia efa ho eto anatin'ny jeune sady zany tsika zao mety mihevitra be hoe ina moa ny azon'ireo zazy reto tonga eto fa za miteny amin'eo fa mahita ny fiomanana anareo ray aman-dreny izy hoe tonga eto amin'ity fanatrehan'Andriamanitra ity pourquoi c'est important manina important amin'ny dada sy neny maka za miteny amin'ireo fa misy zavatra mipasy any ohatra le nijoroany taty be vavolombelona zao tamin'ny kerena tany am-pianarana hoe
nametra tany izy zao tsy nampianarantsika sekoly momba ny fanasitranana tahaka nisy mbola ntesa zay hoe teto zao tsika napetraka ny ankizy dia zao sekoly nianina sokafo ny baiboly mametra tany amin'ny marantsy jesosy tsika zao mbola tsy nanao zany fa hitanareo nareo le mihery ny fampianarana eto amin'ny sekoly dia mahitanareo mivady le mikonokonina le hoe tena important le makany dia hitan'le application fiainanareo dia mipasy ho azy izy any amin'ny taranakareo dia nandraytsika moa fa le zatra koa miaraka amin'ny ankizy zany misy taona nandray ohatra ny hoe mitaraina hoe université raha koa rehefa atao trano ohatra ny ho azy zany dia rehefa tonga nefa bulletin scolaire zavatra soratan'le prof anatin'ny appréciation dia hoe ny ankizy tena miavaka indrindra izy any am-pianarana endry poli mahay tsara dia eo honany dia ozy izy jesosy dia indray ozy izy ianao jamba loatra fa fanomponao anao izy misy vokatra ara-panahy foana maimpacte an-taranakao ka ianao le tonga eto tio tsarovy tsara fa mitondra aloha ianao voalohany indrindra mamea zay bon leçon indrindra afaka omenao any zanakao dia ny ianao tonga exemplaire eo anatrehany hoe za mano tia an'Andriamanitra rehefa hita an'izay hita vokatra eo fiainan'ny mpivady fa lasa mifankatia dada sy neny lasa ohatra misy peo totokatrany za mitena anareo fa mora mandray ho azy le ankizy tsy forcenao zany hoe viens prier lis la bible fais ceci fa ny fiainanao mihitsy aloha tianao tonga vavolombeny hita ny ankizy satria ny ankizy mimite andray aman-dreny dia ianao zany azakio mihitsy hoe ny ankizy ohatra milalao fotsiny eo aorianao tsy za mitenanao fa anaty présence de Dieu misy transformation foana misy foana tsika rehefa mivory ohatra zao dia ny atmosphère divin eo zanakitsika tsy maintsy impacté satria na fonao hita an'Andriamanitra dia mivelona amin'ilay fampianarantsika ozy izy hoe ny tokantrano zany dia corps du Christ corps du Christ dia misy membre izay manana ny fonction ozy izy jesosy ny vehivavy zao tenen'ny Paoly mihitsy ohatra hoe fanakamalemo ozy izy par rapport amin'ny lehilahy nataon'Andriamanitra mahery ohatra hoe matanjaka koa fort mba inona satria inona ny antony satria na fonction lehilahy dia izy mihitsy ny chef ny famille dia inona moa lavan'izany hoe chef rehefa tamin'ny andro taloha zany hoe chef na armée zany responsable ny soldany rehetra izy mana responsabilité izy na ohatra ny anao hoe capitaine na bateau reny dia rehefa hoe raha tratra ny naufrage ao bateau dia ny capitaine tsaro tsara fa izy ny farany fa ny fameahany foana no prioritaire fa ny farany indrindra dia izy ny farany ny équipe après fameahany foana dia ny passager tsotra dia ny équipage zay vao ny capitaine na ny pilote ny commandant de bord fa izy vonina se sacrifier mihitsy ho faty ho an'ny ny équipage indray manontolo dia iny rehefa nataon'i Jesosy le chef de l'église il s'est sacrifié pour la vie de son église dia ny lehilahy zao manana zay foka ianao zany ny vehivavy aza miseho hoe za tena ahery ohatran'le lehilahy tsy manana zay fonction zay anao tonga dia mikonetaka raha ohatra ka ny fonction lehilahy men'Andriamanitra anao fa ekeo fotsiny zay hoe lehilahy natao olohanao mety indraindray mbola tsy hainy raha ohatra le lehilahy mbola tsy tenao amin'i Jesosy tsy hainy manifester an'izay hoe iny adikan'le chef zavatra tokony ataonao dia raisy ny baiboly dia mandoalia anao mandoa secret dia tenen'Andriamanitra ianao Jesosy miteny hoe lehilahy no tokony chef Jesosy mihaon'io vady ko le toepony tena chef de famille zay tena takianao aminy mba ahafahany tokantrano mijoro anaty sitraponao zany no tokony ataonao fa tsy ianao dia kitakita azy dia manoatra fanao zao toro zao hoe za ndray nitondra ny Claude dia aleo rangahy hitondra ny tsaiko zany fa tsy zay mihitsy le izy fa ianao mila miverina foana amin'ny structure napetrahan'Andriamanitra azy dia ny lehilahy indray zao mety miteny hoe vehivavy mila manaiky dikan'izany le manaiky zany zao hoe solava dia ohatrana ilikilika fa za mitenanao raha lehilahy fa tonga teo tanga zanakao raha tsy mila fonction hitondra mivoaka ny zaza ny vehivavy zareo tsara vehivavy mety fanakamalemy fa raha ny lehilahy say mitondra zaza bevoka ve dia ho zakany zay midika hoe tsisy mahazo mifanilika mihitsy dia hoety koa izy anatin'ny corps du Christ sy ny église ny problème be eto moa averina foana mavoan'ny église gasy tsy rehetra rehefa resaty église tsy tsika zvekela rehetra fotsiny fa tout ce qui est corps du Christ dans le corps du Christ zay mihina Jesosy fanay masina Andriamanitra ray ny problème ny église tsy tafajoro mihitsy tsy mahery tsy matanjaka satria na mifanilika ohatra ny lehilahy ary vehivavy ary zanaka dans un coin rehefa miditra anao zany tokantrano zany tonga dia ny atmosphère anao tonga dia mazefatra be individualisme problème mahatonga ny tokantrano tsy mitoetra tsy misy voninahitran'Andriamanitra ny individualisme miaina jerentsika tsara indrindra amin'izao andro mandroso zao inona moa misy ny téléphone misy ny tablette misy ny télé misy ny ordinateur chacun dans son coin chacun fait sa petite vie devant l'écran zany zao problème be da be na tokantrano tsisy fifandraisana tsisy firaisana fa mifanilika dia inona zao zavatra hita mbola misy an'izany hoe karaha manao
niavanao tsy problemako zany tsy aferako zany fa aferanao sy anabavinao zany fa jereo tsara nge eo amin'le verset 25 enoho tsara le verset 25 ozy izy ny tenin'Andriamanitra non verset 26 eo amin'le 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26 et si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et non, ça, outre que c'est un problème en fait, non, outre que c'est un chômage, na tchèque, t'es non, fais pas un caram, t'es non, yo et non, l'on reste, ça va t'offrir, n'y a autre problème, non, ça parce que t'es pour toi pour trouver un travail. Ça rouvre ça, la faire outre qu'en fait, non, tu m'y as ça, t'es bien un caram reste, corps entier nous marage, tu les fais pas vrai, nous marage. Fa toute la famille marary miaina ny anatin'ny frigo miaina ny tokony essence avy anatin'ny tomobile miaina daholo miditra en compte zany zany zao dia esory mihitsy zany ao anatin'ny fisaina mpivady ao anatin'ny tokantrano hoe fisarana zany moa tonga tsika hoe tsika tsy d'accord amin'ireny hoe contrat de mariage contrat de quoi ianao rehefa nanao oui teo amin'ny pilipitra dikan'iny oui iny dia oui on va se mettre en accord pour toujours oui on va se mettre sur un même chemin jusqu'à la fin dia ozy jesosy ny fahafaran'izay zay ihany unique contrat nataonareo teo amin'Andriamanitra contrat dia hoe tsika iray mandrakizay ny olona falery mandray ny verset iny hoe donc restsika eo amin'ny Genèse chapitre 2 verset 24 ou tenin'Andriamanitra c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ny olona ao anatiny io dia le une seule chair hoe aranofo iarahatory fizika fotsiny fa tsarovy tsara fa rehefa jerenao izy dia ozy izy hoe et s'attachera à sa femme tsarovy tsara fa mariage zany dia endrikana alliance spirituelle voalohany indrindra inona dia tian'Andriamanitra hoe attachement spirituel rehefa nanao oui nareo nanao fanekena nareo tamin'ny mariage nareo teo anatrehan'Andriamanitra teo rehefa nanontany anareo paster dia onatrehany témoin koa izay niava matsaka izy dia tsarovinareo tsara fa nidikan'iny oui iny dia hoe oui ifanara-tsaina za sy ianao oui ifanaraka tsika sinao amin'ny toe-po oui ifanaraka tsika sinao fitaizana ny zanaka fa maninona le oui rehefa teo mariage dia mitomany fonina ve ina madame andray monsieur ovaly oui dia mitomany oui tehaka mihitsy ary ny ao am-piangona hoe mitsoratra daholo ny voninkazo ny sisa fa raha tonga amin'izay atokantrano les deux personnes dia le huit ho lasa anao tapaka manomboka amin'izay miray amin'izay ny zavatra iraisiny facturanao io ay tomobilinao io aza alaina ny karamako zany tenena akakinao hoe tsy normal zany fa ngamonareo tsy niraindray adiny le oui tendray tsika zany tsika kristiany tsarovy tsara fa fanekena rehetra ataontsika dia spirituel foana ho an'ny tanora izay tsy mbola manambady za maika manao hira ohatra ka mbola nao ny ao anatinao na nao ny ao anatinao dia hoe nao manao hoeto anatrehan'Andriamanitra tsara no zavatra rehetra hoeto ana lumière de la parole hoeto amin'ny fanahy masina ianao za maika fotsiny etaetan'ny etam-ponao sy ny sentimentnao hoe c'est le pas dobodoboka be fo dia neo raha tafiditra tokantrano tonyjanona taoka le fo fa Andriamanitra ny programme an'Andriamanitra antsika dia tena tsara fa mily tsika manaiky an'izay structure zay dia ozy hoe nataon'Andriamanitra zany ny famille ho corps entier corps ray mifanaraka raha ohatra marary ny zanakao dia ny parent mihitsy miara-miasa saina fa tsy hoe io karaha io zanakao karakara dia ily io fa ny ao anatin'ny tokantrano mihitsy ny tonga dia re mihitsy le fahatsapana hoe ay lasa tonga tsy maintsy karakaraina le kely ray jereo tsara ozy izy Andriamanitra hoe le verintsika fa kely indrindra ozy anaty corps du Christ indray verintsika fa hoe ohatrany hoe tsy important afaka on peut omettre le plus petit fa jereo tsara fa mananjanaka kely dia zazamena vava dia jereo tsara nge zazamena vava ny hoe manavy fa mikorotana ny ray aman-dreny dia ohatr'izay koa na anatin'ny corps du Christ ianao zalefa hoe ihany ny évangéliste nao hoe tanjona sy ny jensa pitarikana fotsiny anao izay ilikilika fa jereo tsara rehefa mitokantranonao ny zazamena vava indrindra marary fa ny tena mampiasa saina ny ray aman-dreny rehefa indrindra ny kely indrindra ka marary zany dia ohatr'izay koa na anatin'ny corps du Christ tokony ianao koa tokony mba hoe tena hoe inona tokony ataoko fa nkelindrina ohatrany heverina fa kelindrinao am-piangonana nao anatin'ny corps du Christ misy tsy mety dia inona ny tokony atao izy Jesosy tout le corps entier mihitsy mahay mirahina mba hatonga an'iny ho sitrana
parent mihitsy miaraka ina tokony atao hikarakarana le zazakely mena vavy mba tonga anazy ho sitrana. Zay fifandraisana zay zany mila tanteraka ao anatin'ny tokantrano. Dia hoe ny fampitoetra an'izay zavatra dia hoe mitoetritsika amin'ny position zay nametran'Andriamanitra azy. Tsisy resaka kely na lehibe fa ny important dia hoe ao ambadiky ny lahy, ao ambadiky ny vavy dia sady samy mana fonction spécifique izy ireo dia samy mana capacité spécifique koa. Donc tsisy afaka niliana mihitsy na ambaniana fa vitany ray tsy vitany ray fa ekeo fotsiny le position nametran'Andriamanitra anao. Raha lehilahy ianao aza mitady ho vehivavy zany. Zany moa anao tonga ny homosexualité. Les lehilahy sont se sentir telle veuve, des veuves se sentir je me sens homme. Et si je me sens homme, je vais aimer les femmes. Fa tsy resaka sensation ny erana amin'Andriamanitra fa ny amin'Andriamanitra dia obéissance à ce que Dieu nous a dit. Rehefa mijery ny nature jereo tsara fa ny girafe tsy se comporter teo gorille zany na ny vitsika teo se comporter tahaka ny tigre. Fa maninona ihany ny olombelona no miala eo amin'ny fonction zay nametran'Andriamanitra azy. Ny olombelona ihany satria nahoana esprit de rébellion le izy. Ohatr'izany problème ao anatin'ny fiangonana. Ny olona ny fidèle critique amin'ny pasteur ohatrany hoe izy indray no tena razany teo placen'ny pasteur milamina amin'ny fiangonana. Pasteur ery amin'ny toerana matoko maharay aman-dreny azy indray tsy mahafantatra ny fiainan'ny ankizy fa mahavita ny ankizy maditra dia tonga dia kibay foana. Fa nefany misy zavatra misy men'Andriamanitra ny teny mba tonga ny structure io ho tafajoro. Fa rehefa tsy miobéir amin'ny prescription n'Andriamanitra dia tsy tafajoro mihitsy structure dia mipatitaka dia faible le tokantrano lasa la merci du diable. Dia zany mampatonga antsika mila mahafantatra sitrapon'Andriamanitra anatin'ny tokantrano. Zany mampatonga ny fiangonana tsy mahazo miala amin'ny base nametran'Andriamanitra. Problème amin'ny fiangonana be da be zao amin'izao hoe vao mahita olona ohatrany hoe capable ohatrany mahay mitory dia loatra nga ianao tonga dia atao pasteur adjoint loatra metimety misy jeune ry izy zay loatra tonga dia hitsangana mpitarika ny jeune rangahy. Fa nentina ve izy teo anatrehan'Andriamanitra dia niteny mihitsy ho fany masiny hoe telle personne tena nosorako ao anaty mihitsy le capacité anao an'izao fonction zao. Tsy zay olona rehetra ohatrany hoe hitantsika fa ohatrany mahavita azy ngeny mahavita azy. Andriamanitra mampavita an'io fa tsy ianao mihitsy. Ka zany mahatonga antsika tsy afaka mizesta mihitsy no fahasoavan'Andriamanitra. Tsy hoe misy olona ampiasan'Andriamanitra miracle be dia mizesta izy hoe zany tena fary satria na tsy izy ngely izy fa le ositra ao ambadika any. Dia ohatr'izay koa ianao raha lehilahy aza ambaninao mihitsy ny vadinao fa ny ositra mahavehivavy azy tana ny ositra mahalehilahinao mihitsy. Fa fifamoian'olona ireo no mampisy explosion. Dia ohatr'izay koa anatin'ny fiangonana fifandraisantsika tsirairay frère et sœur en Christ. Mety hoe Jesosy ny tety dia misy ozy izy ny pasteur, ny docteur, ny enseignant ohatr'izany dia mipino. Le izy ohatrany hoe raisina pino tsotra fa tsisy pino tsotra zao fanjakan'Andriamanitra fa important. Zay ny teny Jesosy ny afaran'izay kely ozy important amiko. Zay moa ilay zahantsika tamin'ny rallye de miracle iny hoe tsy resaka tsy hoe rehefa vehivavy dia moins valeureux amin'Andriamanitra. Valeureux amin'Andriamanitra dao tsika tsirairay avy eo satria Jesosy maty eo amin'ny la croix na avy ho an'ny vavy ho an'ny lahy. Fa tsisy hoe ho an'ny lehilahy ihany. Tao anaty religion juive manko ny vehivavy nambaniana satria misy an'izay resaka noho ny Eva zay. Fa n'Andriamanitra tia ny Adama sy Eva. Tsisy nambaniana donc tsisy resaka valeur mihitsy. Dieu nous aime pareillement zay. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Fa les différences tsy any amin'ny valeur zany fa any amin'ilay fonction anao. Dia le fonction anao koa ny fijerentsika olombelona noho ny orgueil na tonga antsika lasa misy hoe misy niveau supérieur dia misy niveau bas. Andriamanitra zao ao anatin'ny 5 ministères izy tsy miteny mihitsy hoe ambanimbany ny évangéliste. Tsisy an'izany fa miteny fotsiny hoe premièrement izy les docteurs, les enseignants, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Fa tsy miteny mihitsy izy ny évangéliste amin'ny kelikely indrindra fa afaka ilikilikareo tsy miteny an'izany eo. Fa ny olombelona noho ny connaissance du bien du mal lasa namitsaka jugement ny zavatra rehetra. Lasaka manome jauge na tanareo any am-pianarantsika rehefa noter dia mena 20. Tiana haiko mena 15. Dia ndray fijerentsika amin'ny zavatra rehetra dia jaugentsika amin'ny chiffre ohatr'izany. No fisainantsika maha-olombelona fa tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy. Zany moa tonga antsika tsy mahazo mépriser n'iza n'iza. Tsy hoe tsy ao anatin'ny âge veikely dia mépriser antsika. Tsy fantatsika izy na tena mifototra amin'ny Jesosy na tsy antsony Jesosy tsisy idiranao zany fa hoe tombavaka izy fa aza mépriser izy. Zany no problème ny firenena Madagasikara tsy mety afavoaka. Fantaro tsara ny histoire ny gasy. Jereo tsara nge
Reo pays sous-développés reo, l'Afrique, fa ce sont tous des pays où il y a la guerre, où il y a des conflits. Dia rehefa eo ny guerre sy ny conflit dia faible les pays. Tokantranonao koa raha ohatra ka hitoetra anatin'ny conflit sy ny guerre foana mivady dia tsarovy tsara fa tsy tafavoaka mihitsy ny tokantranonao. Fa faible tahaka amin'ny pays africain anankiray hoe misy guerre d'ethnie foana. Dia izy anefa nampatonga an'ireo ny fotsiny napediny ireo. Jereo tsara fa ohatrany tsy mety any amin'ny pays africain misy pétrole na hoe volamena na diamant dia tsarovy tsara fa en conflit foana dia misy guerre entre ethnie rebelle. Dia mifampitifitifitra zareo variana mifampitifitifitra ny antso mangalatra ihany. Dia ianao koa variana miady eo nareo mpivady dia vous il vient dérober, voler, détruire pendant que vous disputez. Ka zavatra voalohany zany mila fantatry ny tokantrano kristianina raha vavy ianao na lahy atao foana izay toerany paix ao atokantranonao. Zay zavatra voalohany indrindra satria notre Dieu un Dieu de paix. Rehefa tsy eo paix tsy eo Andriamanitra. Dia rehefa tsy eo Andriamanitra dia voly tsy maintsy invitation zava izy misisika. Andriamanitra izy Dieu d'honneur izy tsy raha ohatra izy ka s'il n'est pas le bienvenu il vient pas. Satan il attend pas qu'il soit le bienvenu pour venir. Dia voly tsy miandry mandondona dia skafy il force. Rehefa tsy eo Andriamanitra dia misisika Satana. Fa raha eo Andriamanitra tsoaka Satana. Ka zavatra ataonao tokantranonao atao izay ampitoetra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao. Ninona faiblesse ny vadinao, ninona mety faiblesse ny zanakao, atao foana hoe Jesosy inona sitraponao no anatin'izao situation zao mba tonga ny famille au corps entier tahaka ny corps-nao. Corps du Christ entier no mahavita zavatra. Jereo zao za mivatako zao tsy mahavita mandeha, tsy afaka manao zavatra be da be raha tsy entier reto corps reto. Eo ny tanako eo mivavaka mihinana dia mivoaka koa tsy maintsy misy ilavana mivoaka. Tsy maintsy entier mba tonga mivata ahafahako fonctionnel. Dia tokantranonao koa tsy tonga fonctionnel tsara raha ohatra ka ilika eo foana ny vadinao. Tsy diranao zany za mampidi-bolaky nde anao mandeha any. Iny mo avery foana ny lehilahy mety pouvoir exécutif fa ny vehivavy pouvoir législatif. Za mampatonga ny lahy sy ny vavy mila foana fampitondram-bavaka. Indraindray rehefa samy tokantranonao dia adiny ny fampitondram-bavaka satria izy areo ko matory kaiky eo tout va bien. Adinao mitondram-bavaka azy. Dia avy eo anao rehefa mamoaka ilay toetra ratsy iny izy dia ino anao be kinetaka amin'Andriamanitra. Dia rehefa ianao hoe mba mitondram-bavaka azy aloha. Ianao lozanao raha fotoana fitarainanao momba ny vadinao manina raha ampiasainao fotoana hitondrana-bavaka azy. Dia efa niasa Andriamanitra eo amin'ny fontsy eo amin'ny fiaina hoe tombavaka izy. Aza maika ianao hikondane azy, aza maika ianao tonga dia hikrizy aminy. Zanakao koa rehefa maditra izay teneny tsy vita mitsony fa zanakao jery tao zanakao maditra verina mihitsy zanakao io tena avy any aminareo angano zany. Tena hitako mihitsy io ka avy any amin'ny mamanao mihitsy mahatonga nitoetra ny zazy ohatriny io. Fa ngano hoe tsy ray indray. Fa ino ty manilika responsable natao iray nareo samy responsable nareo amin'io zazy io dia ataovy izay ifandraisanareo. Fandraisanareo mivady tany andao tsika hitondram-bavaka ny zanakitsika maditra. Ao anatin'ny tsarotsara fa ao anatin'ny unité misy foana ny force. Dia fantatry Satana izay zavatra izay jereo firenentsika. Firenentsika zao dia efa exemple concret. Tsy mety milaky jereo nge problème malagasy tsy mahay mifankatia mihitsy fa mifanilika. Za rehefa tafita za tsy mihinanao. Aza maka tena ao dia tsetsetra ty amiko aty dia angatabola ty amiko aty fa dégage. Zany problème. Dia rehefa misy tafita indray dia rehefa tsy tafita ohatranazy ary angataoko izay hidinana iny. Dia hitanareo conflictuel foana ilay firenena dia tsy tafavoaka mihitsy. Dia ahoana nefa nanehoana izay exemple izay corps du Christ ny tokony exemple. Famille anao zay moa zany famille chrétienne ny témoin eto amin'ity tany zao tontolo zao ity. Ianao aza mitetapeta mangataka conseil amin'ny copain copine du monde momba problème ny tokantranonao. Ianao na jeune dia aza pensé mihitsy anao hoe ifondé amin'ny mariagenao amin'ny film romantique hitanao Hollywood. Avy eo tonga amin'ny fiainanao Hollywood be. Tonga dia des jours et des vies be ny tokantranonareo isan'andro. Lasa miady ana dia hoe misipa mianana indray dia makare mianana dia ohatr'izay. Lokomena tsara tarehy mianana tsara tarehy. Fa rehefa jerena ao anatiny tsisy mandeha amin'ny laony mihitsy. Ny tokantrano tena hoe tokantrano raitra dia izay tokantrano forona sy mitoetra eo amin'Andriamanitra. Donc resitsika ny psaume 127. Psaume 127 verset 1. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voalohany indrindra zany a, fondation tokantranonao dia tokony Jesosy. Dia ny fomba hitazomanao ny tranonao koa tsy voazongozona dia mbola Andriamanitra tsy migarde azy. Dia ahoana moa fomba le Andriamanitra migarde anazy? Ianao miobéir ny prescription de Dieu. Fitehirizana ny tokantranonao zany a tenin'Andriamanitra. Fototry ny tokantranonao zany a dia ianao a fototra amin'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra aloha. Be da be ny olona miditra anaty tokantrano tsy mahalala ny secret ny tokantrano. Ianao zany tokony tsy maika mihitsy ianao hanambady raha tsy tonga aloha aza maika ianao hanambady raha tsy tonga Andriamanitra mihitsy mampamaika anao anatin'ny fonao. Aza midésiré hanambady ianao raha tsy mbola Andriamanitra aloha désiranao voalohany indrindra. Tsarovy tsara fa i Adama i Andriamanitra niaraka tamin'ny voalohany alohan'ny Eva. Ianao zao aza maika ianao raha milaza fa kristiana raha mbola tsy misy zavatra zay jereo tsara ozy izy Andriamanitra hoe il quittera aussi son père et sa mère. Misy maturité spirituelle takin'Andriamanitra anananao vao miditra anatin'ny tokantrano ianao. Izy maturité spirituelle teneniko tsy resaka âge a. Ndraindraiky misy olona manana maturité spirituelle à 50 ans. Oui, misy zany. Mety amin'izay izy olona Jesosy. Fa ianao compliqué be aminao raha ohatra ianao tsy manana maturité spirituelle ianao hiditra anatin'ny tokantrano zany, mamay ianao. Satria nahoana raha déjà aloha tsy Jesosy ny fototra. Dia tsy hainao le Andriamanitra, izy le Andriamanitra koa migarde ny tokantrano ho tafajoro, tsy possible mihitsy. Be da be ny olona mauvaise motivation mahatonga anazy tafiditra anatin'ny tokantrano. Satria je me sens seule. Satria leo be ao amin'ny dada sy neva, zara nga nambady. Za te olona zara nga te ho indépendant ianao hiala amin'ny dada sy neny. Satria mana problème am-bola ianao dia mety le lehilahy be vola dia say mba milamba aloha raha manambady. Zany a motivation diso daholo mahatonga ny olona tafiditra anatin'ny tokantrano. Ay satria nama mandrosondroso ny taona koa za ohatra nefa tahiteraka any aloha nga nambady mianina izay tonga eo. Misy daholo zany. No vola, no confort, no matériel. Fa adino hoe iza moa namorona ny tokantrano? Andriamanitra. Dia mampime amin'ny raha olombelona, forcé l'Andriamanitra naiky amin'ny mariage-ny. Dia forcé indray Andriamanitra hidivorcé amin'ny mariage-ny. Azonareo mba tonga antsika tsy tafiditra amin'izay a, fatalo Andriamanitra ho an'ny jeune mbola tsy manambady. Jereo nge ny olona nge tena mauvais, les gens sont mauvais, égoïstes. Dia avy hoe mbola sany ihany te rehefa tafiditra anatin'ilay tokantrano izy dia fa inona loatra ny ratsy nataonao amiko no zao ve mba vady nomenao aho. Nefa n'Andriamanitra fa ianao hoe mba nanontany amiko aloha hoe nekeko io fanambadianao amin'ny olona io. Fa raha nanontany tamiko ianao tsy ohatr'izao ny fiainanao. Dia avy eo izy rehefa tsy mety a. Dia izay no mahatonga ny Jesosy niteny hoe no famafisan'ny fonareo izy nahatonga Mosesy a namoaka ny lalàna ny divorce. Fa tamin'Andriamanitra namorona ny tokantrano tsy namorona divorce izy tompoko. Tsy ao anatin'ny bokin'Andriamanitra ny hoe moa divorce. Dia inona? Dia rehefa nanao an'izay nefa ny olombelona tsy mety tsy tanteraka amin'ny fifandraisana, tsy mahay mifankatia ny olona. Dia inona zavatra nataon'Andriamanitra? Namorona ny pardon izy. Namorona ny lacroix izy a hitondra réconciliation. Ianao zany tsy haiko mety ninona faiblesse ny vadinao, mety nakarary ny fonao izy. Mbola manome possibilité Andriamanitra, mety misy fissure ny tokantranonao. Tsarovy tsara fa pardon a dia tahaka ny Simon a. Simon tenao fissure mba tonga tokantranonao tsy rava. Io zavatra io anisan'ny zavatra lehibe mihitsy mahaiza mipardonner. Dia ndraiky anatin'ny fiainan'ny mpivady satria na mpivady no tena olona miaraka ela indrindra. Dia rehefa mandeha eny ny fiainana dia eo mifampy se découvrir dia ndraindray monsieur nanao zavatra ny secret dia tratra ramatoa tapaka ramatoa nanao zavatra ny secret dia avy eo izy tsy nety dia eo dia pourquoi trahison ira trahison foana ao an-trano dia tsisy mandeha amin'ny loha dia fissuré ilay trano dia satana etsy manozongozona ihany amin'ny tremblement de terre. Ay izay tsy rava ve tsy rava aravaintsika io zalahy. Fa marina moa ny atahoran'ny satana ny tokantranonao satria satria ny tokantrano Josoa e. Ino moa no ataon'ny Josoa? Zasy ny ankonaka no mpan'ny Jehovah. Ino no vitany ny ankonan'ny Josoa? Tonga tany Kanana. Avy ao Kanaan izy nisy 31 royaume teo nandrodanany Josoa sy ny ankonany daholo. Ka ianao io tsarovy tsara fa ny tokantranonao io natsoan'Andriamanitra nijodana ny royaume des ténèbres. Dia izany mahatonga anazy te hanozongozana ny tokantranonao foana. Satria izy no se sentir menacé. Dia ianao rehefa tsy mahafantatra ny secret spirituel izay dia eo ianao mamela mosina ny ramose foana dia midongy dia madama koa midongy dia tonga ohatrany dia fampilonjolonjy dia chacun dans son côté dia ohatr'izay. Dia Satan tsy mandindia eo ampovoany ny trano
raikitra zalahy ndao ndray tsona ndray dia vontsasa aloha fa miena ny le rato miena ny le efa ndao atsitsika ampitombotsika lefina indray rehefa tratra ny lefina indray dia mitondra bazoka mihitsy izy farany tonga dia tena bomba mihitsy tonga dia bom iny amin'izay tonga ria miavoka ny avoka roa sisa miresaka fa famelamosina sisa tsy mahavita mifampiteny tsony satana memeo ampovoany eo tanao zany zavatra zany ianao zany a mila manamaso ara-pananao amin'ny zavatra situation rehetra izay trangany fiainao fa za hoetiny fo hoy sika maly tamin'ny nanomana ny jeune hozy paster Tommy arovo ny fonao dia zavatra fantatro mila fantatritsika koa amin'ny hoe corps du Christ dia zavatra mitenen'ny Paul sy rehefa hitantsika tsara 1 Corinthiens 12 io a dia membre rehetra hafa za raisinao ennemi fa allié-anao mampatonga mitokantrano be da be tsy tafolona sy tafatoetra dia satria naraisin'ny fahavalo le vadiny tsara ohatsy vous êtes dans le même camp za sy ny vadiny nous sommes dans le même camp qui est notre famille mitanjona roa miaraka dia ampitafatoetra ny tokantranay tafajoro ambinina tena hoe feno voninahitra Andriamanitra coéquipier za sy ny vady dia ianao koa zany tokantrano aza atao fahavalo mihitsy ho vadinao io raha ohatra ny ennemi a tady anasaraka te ampisaraka anareo mivady foana raha ohatra ka le vadinao ray mbola tsy tena tsara mitomby atao foana zay récupérer isallié aminy manova foana ana de paix zany hoa nilavana ny pardon nisy mpanompon'Andriamanitra zay ny teny hoe il y a pas de relation parfaite sinon le pardon n'existerait pas ianao koa zany aza mihevitra be tonga dia Roméo Juliette be dia raha tonga tokantrano ohatrany tsy tanty film izy zany dia déçu be ianao fa zany Andriamanitra tsy n'instaurer un pardon c'est le pardon qui rend votre relation parfaite l'humilité ianao aza mitaky zavatra be amin'ny vadinao il faut qu'elle soit ceci ceci fa ny fitiavanao fanohananao azy fitondranao mbavaka azy mirondrina azy parfait mariage zany a dia natao se perfectionner ny olona roa ny vehivavy a napetrak'Andriamanitra anampy ny rangahy se perfectionner ny lehilahy napetrak'Andriamanitra eo fiainany vehivavy a atonga ny raha vehivavy ho parfait dia izy ireo a mamoaka taranaka ho atsangana ho parfait ho voninahitr'Andriamanitra le izy anehoana voninahitr'Andriamanitra tahaka nanehoana ny Kristy avy amin'ny alalan'ny vatany Kristy fa ny fantatanteran'izay a dia nao manaiky hoe Jesosy ny lohany dia Jesosy nametraka structure na tokantrano mila ekenao fotsiny misy notice koa ny tokantrano ekeo notice mba tonga n'io zavatra io a ho tafatoetra tsara raisitsika indray ny 1 Corinthiens chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 à 13 hozy ny tenin'Andriamanitra car nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de Dieu l'édifice de Dieu selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus mais que chacun prenne garde la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Tsarovy tsara zany fa ny champ dia ny tokantrano ouvrier co-ouvrier mpivady lehilahy chef de chantier fa ny aide ny chef de chantier vehivavy dia ny zanakareo ohatrany hoe tahaka ny gouvernement anankiray ohatrany hoe zanaka amin'ny peuple dia ny pouvoir ny exécutif sy législatif dia samy mila manana toetra mitoerana amin'ireo zavatra eo mba tonga an'ireo en harmonie zavatra hitantsika amin'izao ina moa mahatonga ny enfant rebelle satria ny enfant te hakanto place ny ray aman-dreny tsy te ho tenena fa te hibaiko ray aman-dreny ny zanaka koa zany mila mitoetra en tant que zanaka mila manaiky ny ray aman-dreny tahaka ny peuple mila manaiky ny roi dia zany koa tsy midika fa raha roi anao dia mitondra ny peuple nao tsisy lavana azy fa jereo fitondra ny roi zay manana an'Andriamanitra ny tena vrai roi dia zay manana cœur hitondra soa amin'ny peuple zany tena mpitondra zany ohatran'ny Mosesy il était à la tête du peuple juif tena marary noho izy andreo rehetra zaho mbola tsy nahita olona passion ohatran'ny Mosesy ianao zany raha lehilahy tsy faly fotsiny ao rehefa hoe difficile ny caractère raha matoa dia maika anana ianao vehivavy mangina ianao mila meno anahy fa ianao mila mana patience
sao dia mba ianao koa mahatonga anazy tsy mety lasa perfectionné mihitsy mana responsabilité tsika zany responsable dans un même corps nous sommes dans un même champ nous sommes alliés nous sommes dans une même équipe ampivady aza raisinao ho ennemi anao tsony ny vadinao fa tsarovy tsara fa ny tena ennemi dia le miafinao ambadika avy amin'ny lalan'ny mauvais esprit tanjon'io ennemi io dia ampisaraka anareo mba tonga anareo vulnérable tsarovy tsara fa rehefa misaraka rehefa misy fisarana anatin'ny équipe anankiray dia faible izy ina moa le misy film zay jerenay mivady film chrétien le izy histoire vrai tantarana coachna football américain le izy dia tena nafinaritra ny mivady be mihitsy le film satria ny zavatra ampianarin'io rangahy izy olona chrétien zany io coach io dia ny zavatra voalohany ampianarin'le rangahy dia ny hoe fifandraisan'le ekipany ampianarina ampizay foana zavatra message natsofiny aloha hoe mino nareo izy mahay mifankaty satria nareo mifampila fa tsy hoe ndray ohatra hatria jereka niadiny devoly dia ohatra ny journaliste manisy tara ray izy hoe Messi zao ohatra hoe Messi rery any tena mahatonga le baolina tafiditra ny but etsy fa nga Messi olona rery mandaka baolina rery fa misy ekipa miaraka aminy dia fa manina le mpamaty baolina ihany no te afatanana foana nefa tsy maintsy nisy nampipasy baolina azy mahatonga anazy tetry ny but dia inona zavatra ataony devoly ohatra re journaliste regny Messi ihany nitany amin'ny boky rehefa makapiby Messi ihany netsony fa mba lele tiany sisy tena mpanoana Messi fa tonga anazy azy baolina anoloana ery tsy hita mihitsy dia misy taona koa zay koa tanjony devoly anatin'ny tokantrano anaty eo corps du Christ ohatrany hoe rehefa hita zao ohatrany hoe nihita dia ohatrany hoe pastera foana ohatrany hoe ao anatin'ny SVK zao dia paster Rodolphe foana dia titiheny devoly eny amin'ny corps ianao no tsy hita mihitsy ianao paster Rodolphe mizesta fotsiny tsehatra ianao ohatra mpanoana mpamedy mafy ianao ohatra tsy mba hita mihitsy dia iny ianao raha tsy le mitandrina dia lasa ianao amin'izay le ampiasain'ny fona zao fampiasain'ny satana source de division anatin'le corps du Christ iny anao lasa miteny ihany hoe hitanao paster zao ve papan'Andriamanitra ihany a izy ohatra mijery tsika jero zany tsy bajeny sisisisisy hitanareo zay mahatonga ny devoly hoe malin ianao zany efa misy source de conflit no tokantrano a tonga ianao dia jerevy le devoly mpapiady fa aza mijery le vadinao tezitra eo anlohanao ianao tonga dia mery le devoly zany rery devoly tsy azonao zany tsy mivadiko miteny io fa ianao mampiasa azy fa itombavaka amin'ny vadinao dia roa le devoly dia toera amin'ny sitrapon'Andriamanitra toera amin'ny pardon toera amin'ny fanetretena toera amin'ny patience tsarotsara fa ny armatsika spirituel foana dia ohatrany koa tsika ao tokantrano zany mila unité mila fifandraisana raha tianao fort ny tokantranonao ataovy izay anananareo mpivaly an'izay fifandraisana sy unité zay mety vadinao mety mbola tsy ao tsara tsy maninona fa amin'ny fomba lafiny rehetra anehoy amin'ny vadinao eo fomba fihetsika avy amin'ny lalany le fruit any esprit ataovy raha vehivavy zay ianao zavatra tia lehilahy dia ataovy tsapa mihitsy izy il est important satria izy manana izay fonction ataon'Andriamanitra chef zay dia honoreo zay zavatra apetra'Andriamanitra il est le chef ianao vehivavy tsy hoe misy lelakanina aza atao miresaka mauvaise motivation fa le hoy le malirele tena ataoko hoe honoreo izy satria izy lehilahy tiany zareo mame courage azy zany encourageo izy amin'ny mahalehilahy azy fa tsy hoe vao misy problème tokantrano tena ahirika eo izy zafa ny teny ianao non zao tsy nisy ty zany ty dia tsy zaka ny lehilahy mihitsy zavatra ohatr' zany lehilahy indray zao ianao nataon'Andriamanitra mahery hiaro amiana amin'ny vehivavy ny vehivavy mila attention dia ianao lehilahy mba mianary mame attention amin'ny vadinao tsy tonga trano dia tsipinao kiraro dia orony tongotra dia aiza mikaly vonona me sakafo mamadio hoe lekizy tsy hovadiko zay fa mimagine le situation zany dia ohatr'izay le zavatra fatara ao anatin'ny baiboly zao hitanao hoe inona ny lehilahy inona ny vehivavy inona ny rôle ny lehilahy fampily ozy izy Andriamanitra amin'ny 1 Corinthiens 12 mifampily nareo izy izy ianao koa anaty corps du Christ aza ilika ny évangéliste aza ilika rena le zay tsika mampino tsotsotry reny fa impino tsotsotry iny mihitsy fantatrao fa iny tena mitondra mbavaka anao mahatonga anao rehefa mitondra anao tonga dia misy miracle ery amin'ny sehatra ozy tena zao tontolo zao même teny hoe d'ailleurs de grands hommes ozy de grandes femmes jereo tsara nge zavatra teneniny vadiny président ny États-Unis Obama iny tsy eo Facebook misy taona mahita ny zavatra zarainy eo
fa izy hitako misy hoe mijoro a tena hoe mpanosika amin'ny vadiny dia mizara an'izay zavatra izay mihitsy izy hoe za tena atao mihitsy le zany alia amin'ny vady ka ataoko izay ahatonga anazy lehilahy tena hoe rehefa jeren'olona dia izay anao puissant Obama zany tsy puissant reny fa le vadiny mihitsy koa mpanoa anazy aty ariana aty dia ohatr'izany koa ianao zany azazaloha raha ohatra ka tsy hainao nitery aloha ary fa rehefa misy vokatra dia ny corantienge miara-mifaly dia ohatr'izay koa tokantrano rehefa masy promotion ny vadinao rehefa tseiko misy zavatra tahina ao tokantrano oentin'ny vadinao nareo nge miara-mifaly nareo miara-misitraka fenao zany mahavoantsika tena ho hita foana zay toe-po d'orgueil te ho hita zay mila foanana mahatonga tokantrano be da be simba orgueil ny égoïsme individualisme ndraindray sasany tonga tokantrano fa mbola ohatra miaina ho an'ny tenany fomba nataony tamin'ny célibataire any fomba hoentiny araka ny teneny taty bebe teo fa ozy izy hoe rehefa tonga tokantrano rehefa nanao oui ianao a dia nitenanao hoe oui nanana chemin ohatrany hoe fa se croiser an'izay ny chemin nareo dia ny emprunter même chemin amin'izay nareo même objectif même vision même projet mitanja dia anangana le tokantrano dia ohatrany le nitenen'ny Paul teo zao to amin'ny 1 Corinthiens 3 dia hoe men'Andriamanitra champ nareo tozy izy Andriamanitra hoe atsangano immeuble be ty champ ty a fototra fotsiny za petraka amin'ny fotsiny rehefa tokantrano-nareo a dia nareo mivady dia efa napetraka n'Andriamanitra teo daholo ny brique napetrana daholo ny ciment zavatra structure rehetra ilainao ananganana le izy dia napetrana eo koa mode d'emploi dia hoe ahoana fiara-miasanareo mba tonga le trano tafatsangana io trano io zany a tsy mijanona mihitsy ny construction io trano io raha tsy tonga Jesosy natonga ny manondolona natonga ny fahafatezana dia izay miara-miasa nareo imaginez nge rehefa misy chantier reny le manao immeuble be reny dia raha ohatra tsy mitoetra amin'ny toerany tsiray mipametraka brique manao brique ohatra le mpametraka brique te hanao ciment dia le tokony manao ciment izay miady amin'le chauffeur ana caterpillar za te hitondra an'io rangahy dia imaginez nge famaliana ohatr'izay foana fa tsisy trano tafatsangana mihitsy ao tonga ny contrat tonga ny client fa aiza ny tranonay fa tokony livrenareo dia ohatr'izay koa ny tokantranonao nareo la ny andro famaly za te ho vety za te ho lehilahy te ho vehivavy mekizy te ho ray aman-dreny tsisy vokatra mihitsy hita fa minabla kely tokantrano sasany ange mahatonga ny ohatrany hoe mariage mbola mitenira tsy no fitiavany fa satria izy tsy choix satria na ohatrany hoe viditrano dia tena crédit ana 30 ans tena raha misaraka zao enjana be ahoana indray namarotana n'ity trano ty dossier paperasy avocat lalala za moa mahatonga le olona tsy misaraka fa tsy hoe nolo fivaka tiavana dia sasa za misuiviva fotsiny anaty tokantrano anankiray ohatrany hoe tsy tokantrano tsony fa ianao rehefa miditra anatin'le trano dia colocataire sisa anao fa tsy mpivady dia nefa ny fiaina mpivady tsy colocataire zany raisitsika indray ny eo amin'ny acte secret mahatonga ny tokantrano anankiray tena ambinina sy tena matanjaka acte chapitre 4 verset 32 à 35 la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était comme entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph Amen, tapcho. Rehefa tonga anatin'ny tokantrano ianao zany a, ny intérêt personnel sa mivadika intérêt en commun. Tsisy intérêt personnel intsony anatin'ny tokantrano, fa intérêt en commun daholo. Zany mbola problème ny corps du Christ. Intérêt personnel amin'ny manjaka, ambition ministérielle que ny important amiko, fa adiny le intérêt commun de le royaume de Dieu. Zany mbola ato Madagasikara tsy tafavoaka satria intérêt personnel foana mbola manjaka ao amin'le firenena. Tsy misy mana intérêt en commun mihitsy pour faire sortir le pays du gouffre. Fa ny important rehefa za sy ny konako tafity tsy idirako loatra aloha za miditra za tsy miditra lalina amin'izany. Dia ohatr'izany zao mpitondra za mihinana ihany fatako tsy fatako no amin'ity firenena ity aloha fenona amin'ny paosy. Dia mampalahelo ny corps du Christ mihitsy ny tokony maneho an'le vrai exemple tsy maneho an'le izy. Misy fotoana ange tsika mitaraina amin'ireny mpitondra reny
tsy président lahery tsisy namana azy mihitsy fa ianao hoe zao mba mijoro ny corps du Christ ao Madagasikara ve mijoro mamé exemple amin'ny président hery tsy mahafantatra an'i Jesosy hitanareo any le problème tsarovy tsara zavatra meny fan'Andriamanitra ozy izy Jesosy faites de toutes les nations mes disciples natsony raha ny apôstôly ho faire nation aux disciples midika zany zany fa ny église mila mi-influencer amin'ny monde fa tsy monde miandrasanao io mba ahatonga anao mapetipety anao fa problème ny église du Christ amin'izao dia miaro fotsiny izy tokony miova mihitsy raha président hery dia amin'izay milama koa fiangonana rangahy fa tsy fantany ny antom-pisiny mihitsy ny ato amin'ity tany ity impacté amin'ny hafa mba hahatonga ny royaume de Dieu tafatoetra eo amin'ny tokantranony eo amin'ny famille eo amin'ny entourage eo amin'ny nation ianao zany raha ohatra ka milaza fa kristiana aza miandry mihitsy le changement vient des autres le changement vient de moi qui influencera les autres à vouloir changer zay ny zavatra tokony anatin'ny kristiana voalohany ianao zany laza miandry mihitsy anao vinony tsy mety miova mihitsy mitoetra ramatoa tsy mety miova mihitsy mitoetra rangahy fa ianao tokony s'occuper amin'ilay inona tokony préférentionnel amin'ny tena koa mba tonga vadiko motivé koa mba hoe tena za koa hiaran-droso aminao rangahy ohatra ny hitako tena tsara ny atonga anao niova za tena ohatra nanaraka anao fa ianao za la ny andro mitako hoe tokony hiova izy dia ianao no za misy te any défaut eo foana ohatra ny citoyen malagasy chrétien tenenina daholo izy tenao Facebook daholo tsy mampety amin'ny hery zao député nakarisarisaria vavalo ianao betombavaka ny corps du Christ na Madagasikara tena iray fa rehefa tafaray reo zany tena manana ny puissance sy ny fanapana ny église ny tokony manapaka za zao dia contrarien pasteur amin'ny teny izy tsisy ina moa ny idiran'ny kristianina amin'ny politique fa ahoana moa ny impactenao ny société anao sy ny nation anao raha tsy avy amin'ny politique dikan'izany zany tokony misy chrétien zany anatin'ny gouvernement tokony misy chrétien anatin'ny député za zao mivavaka tokony hisy tafiditra amin'izay ny chrétien amin'ny présidentielle en France manaraka za tsy natsony Jesosy mety ny fonction tsy ao anatin'le hoe politique fa za kosa mangataka eo anatin'ny corps du Christ izy tatafiditra ao inona moa hitantsika izy anaty baiboly iza moa nanosika ny Davida tonga ao nampiasain'Andriamanitra tosika ny Davida ao Samuel nge taiza moa Daniel ny toetra tao anatin'ny gouvernement Babylone nge ka tsika za hypocrite efa mety ny chrétien latsaka politique dia tena very le rangahy io fa lazanao politique ahoana tanareo fisaintsika religion koa mila foana fa renouveler ny intelligence ahoana ny impactenao firenenao raha tsy tafiditra anatin'ny fanapanan'le nation ianao ahoana mavoan'ny église dia tia misisitsisy ny ety any dia le sisasisan'olona reny eny avia tia misisy avia midira le olona tonga tia misisitsisy ny ety fa ianao ny raha n'Andriamanitra coloniser en terre fantatrao zany fa ianao colonisateur Andriamanitra naniraka anao anapaka mba hitondra ny royaume des cieux sur la terre ka ahoana nanapahanao za zao maniry mihitsy hoe isy zany école chrétienne zany eto France ahoana moa natateraka an'izay raha tsy misy chrétien mitondra influence ao anatin'ny ministre de l'éducation manana tsy maintsy misy pouvoir sy autorité foana na anao vao afaka manao zavatra ianao dia tsika zany mila mitatra ny fisainantsika anatin'ny fanjakan'Andriamanitra fa za tery le terrain za chrétienne kely etranka za mino an Jesosy etranka eny any natson'Andriamanitra anao zavatra goavana ka ny androm-pisika zasy ianao tena misy tanjona goavan'Andriamanitra amin'ny asy ianao io fa manomboka amin'ny tokantranonao le izy tsarovy tsara fa rehefa tahina tsara ny tokantranonao fotry tsara ny zanakao inge men'Andriamanitra intelligence sagesse tahaka ny Mesaka sy Abednego re amorona zavatra mbola tsy hitan'izao tontolo izao mihitsy dia rehefa hijoro vavolombelona izy dia Krista no hitany olona jereo tsara hoe ny olona zay ny influencé en monde jereo ny historique Martin Luther King c'était un chrétien nisy film zao tsy haiko rehefa hitanareo La main au nord mainty izy le premier noir qui a fait l'opération l'erreur chirurgicale séparé siamois voalohany indrindra izy latsaka amin'ny présidence ny primaire any États-Unis izy en 2016 ty c'était un chrétien mamany c'était une femme de foi tsy nainamaky teny akory ny maman'ireo zazareo lahy reo fa zavatra mifatany fotsiny dia hoe fatany izy manana foi de Dieu dia avec fatany fotsiny avec Dieu on peut faire de grandes choses dia izay foana nasisiny tao anatin'ny sainjanany hoe ny ao anatinareo le Dieu inonareo afaka mamenareo capacité
tamin'ny voalohany le zaza mitaraina foana tsy mahay zay sarotra be difficile satria nanohy situation anay ianao aza mijery ny impossibilité aza ne donne pas d'excuse à tes impossibilités satria ianao tsy miankina amin'ny impossibilité anao fa miankina amin'ny possibilité de Dieu donc tsika aza mieritreritra mihitsy zay tsy gasy kely ve hoe aza gasy kely tahiny tsy tafavoaka tsy de any zao hoe bady lasy bady vavy lavy zao non za tsy manaiky fa maninona ny américaine nitaguer le rêve américain le rêve de Joseph c'est dans la Bible fa maninona nitaguer le rêve américain de jereo zay boka de ny olona lasa manofinofy teo américaine daholo nefa tsy fantatrareo fa inona mahatonga zay rêve américain zay satria père fondateur nation américaine misy ce sont des chrétiens nafantatra an'izay zavatra zay de même Saint-Esprit ve ao anatin'ny américaine lazainao fa anao koa kristiana eo firenena malagasy de manino tsika tsy mety zavatra mipoaka mihitsy satria ianao se concentrer amin'ny impossibilité foana amin'le hita maso de ianao zany aza mety mieritreritra hoe nitokantrano ana tsy tavy ty zanaka ty ohatrany tsy tavoaka élargition fijerinao inona nataon'Andriamanitra voalohany tamin'ny Abraham alohan'ny zavatra rehetra sokafo aloha vision anao rehefa mana vision anao de manana objectif rehefa manana objectif anao de concentré amin'ny zavatra iny fa mitondra motivation anao iny ianao zany raha tsy manana objectif vision de tsisy motivation de nefa ny objectif sy motivation antsika de ny promesse de Dieu zana koa mety mbola maditra Jesosy miteny mino Jesosy tompo sy ny ankonao de vonjena sy ny ankonanao zay ny objectif anao mino an Jesosy ary toizako foana lalina tsy maintsy miova ny zanako aminaran'i Jesosy zay fotsiny concentré fotsiny amin'izay za mijery za réalité hitanao maso za zavatra tena za veriko moa zavatra tena tiako de mijery ny témoignage reny olona tafavoaka reny dans le sur la plupart rehefa dinihako chrétien daholo kay fantatrareo ny olona namorona ny trombone c'était un chrétien de ny zany olona miasa amin'ny resaka bureau de feno papier foana zany eo amin'ny bureau any de misokatra isaky misokatra varakely de tsofony rira de manidina le feuille de zany misy nahoana koa nitako solution amin'ity de indray andro izy mivavaka tamin'Andriamanitra de hoe enao marina miteny fa l'esprit de sagesse intelligence atao anaty mba meo anazy any esprit zany fa tena mila mitady solution mba tonga feuille tsy anidina de vao vita zay vavaka zay nadalo raha matoa mipetraka teo akaikany de nanala le pince savoly tanao rehefa pince natao chignon reny tsy le fisaka fa le u de iny nafotrany natonga le lasa trombone tanao mamaly vavaka Andriamanitra fa ianao tsy fahafantaranao amin'ny baiboly mivavaka en fait ny confirmation anao amin'Andriamanitra hoe tena ekeko fa marina ty teninao ty alefa soare zany le lavana mivavaka be da be ny Christian de si Dieu sait ce que dont j'ai besoin pourquoi je vais prier fa prière de midika fa hoe en connexion c'est en accord toi et Dieu c'est une communication ohatrany koa ny lasy mivavy mila communication mila communion de jery tsara ny secret ministère ny l'église apostolique primitive la communion fraternelle ça mampatonga ny église du corps du Christ malagasy tsy tafavoaka mihitsy tsisy communion fraternelle tsika zao atao miazoveka émission aza maika mangataka miracle aza tonga jery tsara ny tantaran'ny apôstôly eo amin'ny chapitre acte 4 io fotsiny jerenareo nge no communion andry zareo fanekendry zay structure zay any amin'ny acte chapitre 3 sa 2 chapitre 2 le hoe mivory zareo se baser amin'ny enseignement des apôtres ils priaient ils étaient en communion fraternelle de miara-mila mofandraisana zay fotriny église ny apôstôly zay dina zavatra mitranga hitantsika eo amin'ny acte chapitre 4 misy miracle misy fitahina ahoana moa mahatonga ny retorreto mivarotra fanana raha tsy manana fanana satria izy nitahin'Andriamanitra de fantatry zareo le izy noho le fiombonana miaraka natonga ny ray tahina de rehefa azy izy de apresina mivady koa zany tsy hoe za raha matoa mahazo 1000 de rangah mahazo 3000 de 3000 anah ça je m'occupe ny EDF ihany sy ny tomobile fa ataovy zay anenao artiste tsy possible za samy mahazo karama de mettre en commun de ina ny intérêt commun pour la famille ina ilaina mihitantsika fa ilaina miaraka ho an'ity tokantrano ity tanteraka zay rehefa en communion amin'Andriamanitra ianao isika ny 1 Corinthiens chapitre 1 1 Corinthiens chapitre 1 manomboka verset 9 à 11
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous. Évitez un conflit en anatin-tokantrano. Vao tady izy tafiakatra dia tonga dia tsy maintsy misy anankiray foana milefitra mba hirétablisser une connexion. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Claude, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Évitez les disputes dans la famille. Mivady exemple voalohany ho an'ny ankizy. Évitez les disputes. Fifandirana. Zavatra tsisy dikany hoe ay ino mbola nome volany avanao ndray. Afiranao problemanao zany tsy rarahako zany. Hoana tsy rarahanao nareo dans le même camp. Raha vo izy dia vo koa ianao. Dia izay aloha fatary voalohany indrindra hoe mon mari, hein, ma femme, c'est mon allié. Hein, nous sommes dans une même équipe. L'équipe adverse, hein, c'est Satan et ses démons. C'est l'ennemi anareo miaraka. Ka Satan et ses démons, hein, androdana ny équipe anareo, hein, amodika ny tokantranonareo. Zay atao voatsainy. Satan mon ennemi. Zay foana, mon enfant n'est pas mon ennemi, mon mari n'est pas mon ennemi, mon épouse n'est pas mon ennemi. Teneo Satan, ianao ihany ny ennemi ako. Ianao mila mivoaka. Raisitsika indray hein. 1 Timothée, chapitre 3, versets 4 à 5. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Mitovy ny importance an'Andriamanitra ny fijerenao ny tokantranonao sy ny fijerena ministerany. Tafiny. Zay teneniko anareo hoe ny tena fanaovana application voalohany indrindra sitrapon'Andriamanitra dia ao anaty fifandraisanao amin'ny vadinao, fifandraisanao amin'ny zanakao, fifandraisanao amin'ny rahalahinao, anabavinao. Dia zavatra hitako dia rehefa en second place ny tena faharoa dia ao anatin'ny assemblée misy anao. Reo tena voalohany appliquenao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy mbola tonga akory aho dia mondy. Satria tsika dia passer le plus de temps en miaraka amin'ny famille dia avec l'église raha ohatra anao ka chrétien. Fa rehefa zany tenanao fa rehefa en communion tsara anao tokantranonao, en communion tsara ianao anatin'ny assemblée anao. Zany tenanao fa mahery ianao vao mivoaka ianao au milieu du monde fa tonga dia hitan'ny monde ianao tena olona miavaka satria équilibré ny ao intérieur anao. En accord ianao selon la volonté de Dieu. Dia ny olona zany spirituel hita amin'ny monde c'est différence anao zay. Satria nahoana à l'aise ny Saint-Esprit ao anatinao. Ho hitantsika tsara, raisitsika ny ao 1 Pierre chapitre 3 fa ny atmosphère zay iananao anatin'ny tokantranonao dia mahakasika amin'ny fanahy masina. Mitanjona zany dia tonga fanahy masina à l'aise amin'ny tokantranonao. Raisy tsara nge 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Vous dites le Ténandrémant, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et pas mis conflit dans la tukatrano, na ivavaka otra n'inona renao, tsy tonga any amin'Andriamanitra mivavaka ao. Satria t'es pas en paix. Ianao tsara fa misy olona tadiady anao, vadinao na tsy haiko izay manodidina anao. Tonga dia ozy pasteur zay atao anaty bulle ny cœur anao. Aza atao miatainga anao dia tonga dia manana izay fijery zay io ndray dia voly fa tay akasika anahako. Mba tonga mivavaka rehefa tonga mivavaka ny ramatoa io tsy tonga any amin'Andriamanitra. Fa rehefa maloto ny fonao ka na hivavaka ary ianao tsy hiova mihitsy ramatoa dia hisubira foana ianao. Dia membre en gaine foana io, membre en gaine foana. Satria ny hitanao mitanjony dia voly dia tsy ahatonga anao ho efficace rehefa dans ta vie de prière. Dia ny olona manodidina anao ampiasainy mba hahatonga anao tsanana an'io état de cœur en paix io propice sy hoe tena vonona rehefa anaty prière. Ka ataovy zavatra rehefa hitanao zany dia hoe
tsy ny zavatra tadiavinao zany tsy hoe hiplaire ny vadinao koa voalohany indrindra fa hiplaire ny Saint-Esprit ao anatin'ny tokantranoko dia ataoko mihitsy hoainy ny satana rehefa mahita ny tokantranoko tsy tafatoetra tokony ataonao zany dia ataonao izay tafatoetra ny fanamasina ny tokantranonao dia tonga ny satana lomonina zay jereny spirituellement ianao aza marary saina amin'ilay zavatra nataon'ny vadinao na nataon'ny aninanao zavatra jerena fotsiny dia Satan tu vas pas m'atteindre zay voalohany anatinao fa rehefa tena mahafantatra ao fotsiny izay zavatra izay rehefa hitanao menimeny tsy midy ho azy ty sofinao ty dia adandraso hoe ça passe dia rehefa ça passe tonga dia mandeha ny endroit secret tonga dia hoety ao hoako iny devoly mampiasa ny raha matoy na rangahy iny Jesosy manapao anatin'ny fony vadiko anatin'ny fonjanako fa zay dia ny esprit impur rehetra miala tsy manapako ao anatiny zany ny zavatra tokony ataonao dia raisitsika indray ao Marc chapitre 3 verset 24 si un royaume est divisé contre lui-même ce royaume ne peut subsister et si une maison est divisée contre elle-même cette maison ne peut subsister fantatry satana io vérité spirituelle io rehefa misy conflit dia tsy zavatra tafatoetra mihitsy fa faible ny équipe anankiray rehefa tsy uni membre ny équipe tsirairay avy ka zany se diviser mihitsy nareo mpivady nataon'Andriamanitra nareo iray zay ny tanjon'ny mariage alliance union communion dia ny tanjon'ny Satan hicontrer an'izay zavatra zay il est venu pour apporter la division la séparation inona zavatra hitantsika anatin'ny société la famille est brisée la famille est divisée dina le résultat ambadika ny famille brisée reny ça forme des gens brisés des enfants brisés qui à leur tour ce seront des parents brisés qui formeront encore d'autres enfants brisés ça a une importance en famille chrétienne mitsangana ny tokantrano kristiana anangana génération vaovao restaurer génération vaovao tsarovy tsara fa ny zavatra jereo tsara raha mananjanaka vavy ianao raha ohatra le dada mi se comporter tsara aminazy zany tenanao fa tsy hanambady le laolokolompona zany zanakao vavy zao zavatra teneko amin'ny Estera foana quand tu te marieras il faut qu'il soit au minimum comme ton père zay ny teneko anazy minimum comme ton père n'épouse pas quelqu'un qui est inférieur à ton père dia ohatrany koa zao Joshua mijeranahako izy dia hita zany hoe femme de valeur zany mijeranao reny ohatrany c'est quoi une femme de valeur tsy hanana critère-na vehivavy minimum zany no vadiny zanakao dia ohatranao reniny dia raha le dia mijerany dadany koa zany il saura se bien se comporter envers les femmes rehefa mahita ny dadany izy se comporter tsara tamin'ny mamany tanareo rizange secret mazava be le izy dia ina zavatra mitranga zao misy ny parent homosexuel tsisy tsony ny identité ny problème jeunesse problème d'identité dia rehefa tsy mana identité talo tsara ny identité dia forgé ao anaty cocon familial rehefa tsy mahita identité anaty cocon familial ny ankizy dia mitady olona tahafina ny ivelany dia rehefa ny ivelany izy be da be soa afaka hitafinao dia ils sont perdus zany mahatonga ny olona be da be lasa miessayer zavatra be da be miessayer identité gothique izy miessayer indray izy loha taka ny Beyoncé miessayer indray izy loha ohatra ny taka ny tseko sy Miley Cyrus tseko hoe zay ve tanareo satria ny olona natao hanana identité misy ny olona toto savidy en quête d'identité foana mitady identité aorinany anina professionnel tady identité en tant fa io identité io tsy tafatoetra raha tsy ao amin'ny identité en Christ ianao rehefa fantatrao ianao hoe za zanak'Andriamanitra nini nataon'ny olona anao na nini tsy ataon'ny olona anao tu t'en fous tu sais qui tu es en Christ tu sais comment Dieu te considère tu sais ta valeur vis-à-vis de Dieu valeur anao tsy eritreretin'ny olona anao tsy mivola anao na tsy hanovana anao ma valeur anao fa tu as coûté le sang de Christ tsy olokolom-pony ianao ka ianao aza marary saina rehefa mba nin'olona ohatra nefa tatao hoe tsy marina zaniko za zanak'Andriamanitra ino moa raharahiko an'izany raha mba nina ary ahako zay mivady moa dia expérimenté an'izany mihitsy teo amin'ny fiainanom-ponay rehefa nandeha zay teny amin'ireny ministre féministe reny dia niaina an'izany hoe ambaniny zany satria ohatra rehefa hitan'ny olona dia ohatrany hoe jeune tamin'ny voalohany no narary ny saiko dia ohatrany tsanao aty koa za ohatrany tsisy eno dia avy eo rehefa miaraka amin'Andriamanitra izy Andriamanitra iny ararahinao an'izany zaka mahafantatra izy ianao hoe kina no defaveur tonga saina be ina maro je m'en fous na ajaina na tsy ajaina fantako ina position en Christ c'est ça na ajaniny rehetra foana fa mifantatra izy ako vis-à-vis de mon père
tiany ako a tena anak'Andriamasiny any a raha ny Jesosy zao no vidiko tsisy viditsato tsy mividim-bola donc tsy hitako iny tenena akaikinao hoe inona ny olanao hoe tsisy hoe kaza marary saina tsony amin'izay fomba traiten'ny olona anao fonao io Jesosy Andriamanitra efa niteny arovo ny fonao Andriamanitra tsy miteny meva mivadinao ny fonao dia izy miaro ny fonao dia avenao a rehefa mataon'ny olona natao vadinao somary otrika izy olombelona ilay imparfait dia nanao anina kely izy dia narary be fonao dia iny ianao mitomany dia makanitra tsy tadiky misy nanao andro zangany tenao meva mivadinao ny fonao zany tenanao fotsiny hoe zao ny fomba hitoeranao mba tonga na ho vehivavy tsara dia mba tonga anazy koa ho tahina sy ny ianao nataoko entana fa tsy niteneko mihitsy ianao hoe miovy karakaray ny fonao dia ny vehivavy jeune fille aza avela ataon'ny jeune homme kilanao ny fonao simby ianao any Jesosy ny fonao sy ny vatanao izay olona matsapa an'izay ihany hoe valeur amin'ny Jesosy ianao izay atao vaky fa raha tsy matsapa ny valeur anao izy fa hitenanao bridana aloha anao zara tianao fa tena tianao a tsy vehivavy tsy lehilahy tianao mihitsy zany fa ny lehilahy mahafantatra hoe tu es valeureux aux yeux de Dieu dia manatahotra an'Andriamanitra izy satria nafantany ianao fa propriété de Dieu koa jereo tsara nge ny comportement père vis-à-vis de leur fille reny taova izay lehilahy manana izay fijery izay a no akavadinao fa aza avela dévaloriser ny lehilahy any ianao dia ny lehilahy koa raha ohatra ianao ka lehilahy milaza fa kristiana manina ataonao kilanao zanaka vavin'Andriamanitra jereo tsara hoe fikojakojain'ny mpanjaka ny Estery ko manina anao izy ianao no manana droit manapotipotika ny zanaka vavin'Andriamanitra fa raha ohatra ianao ka lehilahy amin'Andriamanitra dia fehezo ny teninao ny tena atao hoe lehilahy dia ny olona manana maîtrise zay natao hoe lehilahy satria zany tsy natao chef de famille ianao raha tsy mbola maîtrise encore anao fa taitay aratora ny vehivavy rehetra tsy n'est pas apte à te marier mihitsy ny olona manana maîtrise de soi ny afaka manambady satria afaka gérer toute une famille comparé ny Paul à une église mihitsy comparé ny Paul koa à tout un gouvernement une nation ka ny olona tsy afaka être à la tête d'une chose zany raha tsy manana maîtrise dia ianao lehilahy tedavy no manana maîtrise ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia farana koa ao amin'ny Ecclésiaste chapitre 7 Ecclésiaste Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 Où tenandemante mieux vaut la fin d'une chose que son commencement mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain tena atao hoe tokantrano raitra tsy ny tokantrano izay tena mety nanana mariage tena limousine robe tsara tare indrindra ny invité 5000 invité raitraraitra be hita aty ivelany fa raha reny ny critère atao hoe tena mariage réussi dia resy zao tontolo zao zany tsika fa ohatsy izy ny Andriamanitra hoe mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ataovy tena atao hoe mariage réussi dia zay mariage naharitra hatramin'ny farany ohatrany ahoana ny afarana ohatrany ahoana au cours ny mariage nareo misy ange ny olona mety tena nandany vola million mihitsy Madagasikara centaine 500 millions naovana mariage na un jour fa rehefa tafiditra anatin'ilay mariage izy tsisy mandeha amin'ny loany ratsy tarehibe amin'Andriamanitra fa nenao mety anisan'ilay mariage ohatrany hoe tsy tsotra kely ohatrany hoe tsy tena atao anatin'ny faniri tsara ianao le robe tena mba tianao le costard mba tena tianao fa zany tenanao fa raha ohatra ka mbola Andriamanitra migarde ny tokantranonao ny afaranareo mivady sy mitanankareo dia tena mamiratra zay atao vaopo manana fijery spirituel foana za tsy miteny hoe ratsy mba maniry ho an'izay jeune hoe mba tena na mariage tsara fa mariage tena tsara indrindra dia mifototra amin'Andriamanitra zay mahatratra amin'ny farany dia ao amin'ny psaume 128 samy vakitsika any an-trano tsirairay avy lova ny tokantrano izay manatahotra an'Andriamanitra taranaka ambinina taranaka tokantrano ambinina amin'ny lafy rehetra mitarana ny dia mahay tarana naiza izay alehany dia manapaka zany natahorany devolana asy ianao io amin'ny taranakitsika ka aza manaiky tsony ianao divizeny tahaka ny hoe sy Paul aza manaiky divizeny ny corps du Christ tsarovy tsara fa ao anatin'ny communion tsy ao anatin'ny unité dia on est fort
Marc 4. La puissance se cache derrière la communion. La puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie quand tu es en communion avec lui. La puissance dans ton mariage, la victoire dans ton mariage, ta famille se cache derrière le fait que l'homme et la femme soient en communion. Dia katsoa ny communion io. Dia io communion io hainao miaraka amin'ny vadinao rehefa hainao miaraka amin'ny fanahy masina satria nozy izy atatra amin'ny voalohany hoe endriky ny vatan'i Kristy. Ny tokantrano dia endrika spirituel ny royaume de Dieu ny tena marina. Dia ataovy manjaka tokantranonao sitrapon'Andriamanitra fa izany tena anao fa zasy ianao io a fidin'Andriamanitra hanapaka ny zavatra rehetra, hanapaka an'ity firenena ity. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany.